Riavako malala ao amin'ny tompo. Tena feno fifaliana ny foko. Afaka manatanteraka izao fampaherezana izao. Ary tena hoe fampaherezana ho anao tokoa malala ny tompo. Irahan'ny tompo riavako malala. Ampahery anao manokana. Anatin'ny ady ianao io hoe. Dia izao. Ireto no zaraina aminao. Ireto no ampatsiahivina anao. Aokarany fanahy ameno ny fonao. Ampangina izay rehetra manelingelina anao. Tsy ahafahanao miaino an'ity. Dia mangataka ny tompo malala antsika isika. Mba tena hoe hiasa mahery ao am-pontsika. Andraisantsika izay rehetra ambara manaraka eto. Jesosy malala, io ny malala anao. Tena tianao io tompo malala. Ary irahanao avokoa, aktivenao avokoa ny zavatra rehetra ho an'io malala anao io. Dia aokara tompo tena hanampy azy lehibe. Izao fampaherezana ataonao mivavany mpanomponao ity. Dia mitenena Kristy mpanjaka fa voninkenanao ny malala anao. Amen. Tsy mamelanao kamboto ny tompo riavako malala. Miatrikady mahamay ve ianao? Enoy ity, enoy ity, fa ampaherezana anao. Izaho ry malala ny tompo mafy be ve ny ady izay atrehanao? Tadidio, maika io mafy maika kay, zava-dehibe no man'ny tompo anao. Ngeza be ny diplôma izay atolotry ny tompo anao. Tiany tonga amin'ny sehatra avo kokoa ianao. Ary rehefa vita io fisedrana io, dia tadidio tahaka ny olona izay niatrika fananandinana tena goavana riavako, lehibe ny fifaliana rehefa azo ny diplôma rehefa avy eo. Tadidio izany, ka noho izany, voalohany indrindra, aza mamoy fo. Fa ahoana ianao no moy fo? Nefa ny ao aorianan'io fifaliana no azonao, ao aorianan'io tsy misy tahaka anao ny olona faly. Aza mamoy fo. Maika io lehibe, maika ngeza be ny fifaliana izay azonao. Mifalia amin'ny fanantenana. Ahoana riavako le hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo? Tahaka ny hoe tena enjana koa izany fangatahany tompo izany. Mafy be ve ny zavatra ihany ka ahoana no hifaly? Inona mahatonga miteny ny tompo miteny izany? Ilay fanantenana riavako malala. Ilay fanantenana tsy hoe satria ianao miatrika ady mahamay dia mifalia ianao. Tsy hoe ianao marary dia tokony mifaly ianao. Fa ilay zavatra ho azonao aoriana mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe mifalia. Ilay fanantenana ange dia ilay zavatra mbola tsy hitan'ny maso fa ao anatin'ny saina ianao efa mahatsiaro, mahatsapa. Fa rehefa mafy izany ty ady ity dia zavatra tsara izany no azoko. Dia izay ilay mahatonga anao mifaly. Izay ny voalohany riavako malala. Dia izao, tsy irery ianao miatrika an'io ady io. Tsy irery ianao miatrika an'io ady io. Fa io ny tompo ary eo mihitsy izy ilay miseho amin'ny mahatelo izay ray azy, trinité ray. Zanako sy ny asan-tanako dia ka didiko ihany hozy ny tompo. Zanako malalaka io masoko be voninahitra sady tiako. Tenim-pitiavana ataon'ilay Andriamanitra ray. Andriamanitra zanaka izay efa nanome anao ny famonjena mifono eo amin'ny ray mandrakariva ho anao. Ilay fanahy masina izay mampahery anao. Tadidio riavako malala nazo Mesaka, Sadraka, Abednego tao amin'ny lafaoro mirehatra afo. Fa tsy nampaninana azy izany satria ny tompo niaraka tamin'ny tao anaty lafaoro. Tsisy maina dia singam-bolo iray ara. Tadidio Daniela izay teo amin'ny lavaky ny limona. Tsisy nandrapaka azy satria Andriamanitra nijoro Jesosy Kristy teo aminy. Ary ny mpanao salamo Davida ny teny, na dia mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy aho dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Ny prezensa an'Andriamanitra riavaka ampy, ampy. Misy fotoana tokoa tena hoe mitanondrika, mafy izany. Fa izao ny tadidio, antsoiny fanahy masina, izy no hanome anao ilay hery tsy takatry ny saina ary tsy azo ny vatana izay amboarina. Mety misy fotoana te ambomboatra nefa iny tsy mety ny vatana. Latsaka ihany ranomaso, malahelo ihany ny fanahy. Fa ny fanahy masina riavako malala, mampahery amin'ny fomba tsy takatry ny saina, antsoy ao dia hovaliko ianao,
ho ny tompo dia ilay fanahy masina no ampahery anao. No tsara ny fanahy izay miteny aminao ry havako malala rehefa ao anatin'ny ady iny ianao. Izay ilay hoe manana fotoam-bavaka hatrany. Romanina 12:12 mifalia amin'ny fanantenana izay ny voaloha, miareta amin'ny fahoriana. Ao ny fanahy masina mampahery anao, mahareta amin'ny fivavahana. Ireo teboka anankitelo ireo ry havako tena hoe bagaza entinao miatrika io ady io. Mivavaka ry havako izay manandrify anao amin'Andriamanitra, ary ny fanahy masina manolontsaina anao ao anatin'ny mivavaka izay ataonao iny. Manolontsaina anao izy ary aoka ho ato mitsify ny sofina ao anatin'izany. Dia izao ihany koa hoe tsy voatery tazominao anao irery ny ady izay atrehanao. Jereva olona mahatoky ry havako ahafahana miara-mitondra, afaka miara-mitondra ny entanao eo amin'ny tompo. Dia ampatsevon'ny tompo antsika ihany koa izay indraindray adinontsika rehefa vita ny sedra izay lalovantsika ry havako malala, nahazo diplaoma sika aorinan'izay. Maka mihitsy fotoana, maka stylo sy taratasy dia anontany ny tompo, inona ry tompo malala, inona izany ny zavatra azoko taorinantsika, inona ilay diplaoma noteneninao, inona ilay zavatra nahafahanao satria indraindray tsika ry havako malala miatrika n'iny fotsiny ihany dia rehefa vita izay dia ohatry ny faly isika. Fa tsy haintsika hoe inona ary izany ilay zavatra namen'ny tompo antsika taorinan'izay. Fa tena misy ry havako malala, tena misy ilay fanantenana ampifalian'ny tompo, tena misy ho antsika manokana, ho antsika manokana alony. Satria indraindray tokoa tsika mety mangataka ny olafa ohatra iova fotsy fantatra, nefa tsy hitantsika mivatana dia ohatry ny hoe izay ihany ilay tena zavatra tokony ho azontsika angamba aorian'ny fisedrana izay lovantsika. Tsy voatery izay, fa ho antsika manokana misy famolavolana tao. Misy famolavolana tao dia anontany ny tompo dia raiso taratasy stylo, inona izany ilay izy ry tompo. Andreo dia fitany dia volosatana indray isika, ataony jamba ny masontsika, ataony tahaka ny tsy nahazo isika dia mbola eny izy. Taingombozina antsika ihany na dia efa zavatra nahafahan'ny tompo tantsika ary. Dia ataovy sary an-tsaina hoe efa nahazo taratasy ny olona anankiray, afaka tamin'ny geja, afaka ny ataoko hoe nivoaka ny fonjy ianao, ity ny taratasy mahafaka anao. Fa iny olona iny tsy nahay nandray izany dia mbola matahotra izy hivoaka dia nijanona tao izy. Dia sao dia tahaka izany isika ry havako malala, fa efa namitolotry tompo ny fahafahana dia iaina. Ary mila herin'ny fanahy koa io iainana an'iny mila ny fanahy masina sy tompo itsika mangataka amin'ny ahoana Jesosy ny fomba iainako raha efa azoko izao, efa ity efa mipela-tanako. Dia izay ry havako malala amin'ny tompo hoe izay ny tiany tenenina tamintsika. Mahery izy, mahatanja, aza mamoy fo mihitsy tandremo. Nahoana no amoy fo nefa ny fifaliana lehibe ao ambadika io tsy maintsy lalovantsika io. Tsy maintsy hamola volainantsika, hahatonga antsika fanaka tena tsara, vazy tsara tarehy. Aza mamoy fo afatry ny tompo, mifalia eo amin'ny tompo. Tsy irerisika malala ny loatra isika ka tsy havelan'ny irery. Dia mahery izy indrindra ry havako malala, matoky fa eo ny tompo ary momba anao izy. Dia an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra ao amintsika ny fiadanany. Amen.